maraim-baovao fiomboanam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Salamo fa 7:10 manomboka amin'ny 5:5 hatramin'ny 2:70. Salamo fa 7:10 andininy 5:5 hatramin'ny 2:70. Hoy ny mpanao salamo: Jehova, efa nasianao soa ny mpanomponao araka ny teninao, ampianaro ahafantarana tsara ny fahalalànao, fa matoky ny didinao aho. Fony tsy mbola azo pahoriana aho dia naniasi, fa ankehitriny dia mitandrina ny teninao aho. Sady tsara ianao ny mpanao ny tsara, ampianaro ahy ny didinao. Mamoron-dainga amelezana ny preare, amin'ny foko rehetra no hitandremako ny didinao. Matavy tahaka amin'ny menaka ny fony, fa izao kosa dia ny lalanao ny ravoravoako. Soa ihany aho nampahoriana mba hianarako ny didinao. Ny lalan'ny vavanao no mahatsara, mihoatra ny volamena sy ny volafotsy tsy omby arivo. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika. Misaotra sy mideranao zay Andriamanitra. Mideranao satria tsara ianao sady mpanao ny tsara. Notarianao amin'ny fahatsarana ny zavatra rehetra, ny famaofao amin'ny fiainanay, ny fahoriana, ny fanaintaina sy ny aretina mahazo ny nofo, ny ady sarotra sy ny ady tsaina. Misaotra fa tsy nafoy na nandao anay ianao tamin'ireny. Misaotra anao koa no ny anjara fifaliana, tompo-pahasoavana nomenao ho anay mpanomponao tsirairay avy. Raha mifanatrika aminao sy ny fahamasinanao, mahita ny voninahitrao eto an-tranonao izahay amin'ity maraina ity, dia miompom-peo amin'ny sahihapa aminany manao hoe: lozako, maloto molotra aho, ary eto amin'ny firenena mamolotmolotra no misy ahy. Engane ianao, hiteka ny vavanay tsirairay avy, hikasika ny momba anay isam-batan'olona, ka hamela ny fahadisoana ny eloka vitanay, tsy anisa ny fahotanay. Ary aoka ny fanahy masina no hanome toky anay, fa voavela ny eloka noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao. Mangetahetanao ny fanahinay Andriamanitra, maniry anao ny nofonay. Eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano no anirina ianao mba hiteny aminay. Ataovy tanoloana ka niriny teninao ny fonay, ary omeo ny fanahy masina hanazava aminay ny hevitry ny teninao. Dia hitombo izay amin'ny finoana, fampandresy ianao ilay Andriamanitra tomponay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Luka 9:7 hatramin'ny 9:70. Luka 9 manomboka amin'ny 7:70 hatramin'ny 9:70. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary nisy vehivavy anankiray narary 12 taona, izay efa nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody, nefa tsy nisy nahasitrana azy akory. Dia nakao hivoan'i Jesosy raha vehivavy ka nanendry ny somotra viavin-damany, ary niaraka azy amin'izay dia nijanona ny aretiny. Ary hoy Jesosy: iza moa no nanendry ahy? Ary efa samy nandà izy rehetra. Dia hoy Petera sy ny namany: Tompoko, ny vahoaka betsaka mifanety ka manizina anao. Fa hoy Jesosy: nisy olona nanendry ahy, fa fantatro fa nisy herin'ny voaka avy amiko. Ary rehefa hitandra vehivavy fa tsy takonazy izy, dia nangovotra izy ka nankeo aminy, sady niankohaka teo anatrehany. Dia nanambara teo anatrehan'ny vahoaka rehetra izay antony nanendreny azy sy izay nahasitranany
niaraka tamin'izay. Ary hoy Jesosy taminy: anaka, ny finoanao no nahasitrana anao mandihana soa aman-tsara. Amen. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Araka ny teninao Andriamanitro, ny famohan-kevitry ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'olombelona, ka na inona ny fahalalanay manahoana ny fianarana no rantovinay, fa raha ny tantsainay dia manetry teny izahay manoloana ny soratra masina. Ianao no tompon'ny teny, azavao aminay ny tianao ambara. Hitombo ane ny finoanay, hiorina ane ny finoanay, ary ho tsapanay fampandresy ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Filazantsara araka ny Luka indray no manoloana antsika amin'ity anio ity. Ifampizara vetivety toy ny fanao isika. Ny fantatrao momba ny filazantsara araka ny Luka. Rehefa hijery be izany ry havana malala. Mpitsabo i Luka, tokony hoe Roger Luka zany. Atsidiosy i Luka, tsy apôstôly Luka. Raha mamaky ny fanolorana ny boky sika dia inona ny lazainy eo? Inona koa ny fantatra momba ny Luka? Ankoatra ny mampanao fanafody azy, mpahay tantara izy, nanao fikarohana izy, vao nametraka ny soratra eo ambany masontsika. Rehefa nofotorako tsara hoy izy. Ao amin'ny tantara fitsankanan'i Jesosy tamin'ny maty araka ny Luka dia avotra ny ao rehefa niara-dalana tamin'ireo roalahy nakany Emosy izy, fa manambara ny momba azy ny soratra masina manontolo. Ny soratra masina tamin'ny andron'i Jesosy dia tsy tokony adonotsika fa izay ao amin'ny testameta taloha ihany aloha. Testameta taloha zany dia efa nanambara momba ny Jesosy, ary ao amin'ny Luka 4:20 no azahoantsika tena milaza ny amin'izay. Raha misy olona zany hoe zany Jesosy zany tsy izy zany, araka ny testameta taloha izay fotoranay dia tsy io Jesosy mihitsy no izy, fa sokafantsika io Jesosy mamela belatra ny amin'ny testameta taloha manambara ny momba azy. Raha silamo na ny mpivavaka jiosy no miresaka amintsika dia azontsika raisina zany io Jesosy no mamerina indray manazava ny momba azy araka ny voalaza ny testameta taloha. Ahoanao ny fariseo ny vavaka izy? Dia inona ny lesona nitsoahana tamin'io? Inona koa mbola azo lazaina momba ny filazantsara araka ny Luka? Inona koa? Isorina aminao indray aloha micro. Ny amin'ny Zakaiosy, toko 5 zay, toko 7:10. Maninona hono zany Zakaiosy zany? Nitady ahitan'i Jesosy. Inona koa? Milaza hoe andinin-tsoratra masina mba tena hoe nanaitra anao na nampitombo faharesen-dahatra anao amin'ny filazantsara araka ny Luka. Tahaka ny Jaona ohatra hoe izao avy hanana ny fiainana be dia be. Dia inona kosa ny mba manamarika ny Luka raha namaky ny filazantsara araka ny Luka ianao? Inona ny andinina nanaitra anao tao? Ahoana ilay teny teo amin'ny lakroa?
aha, ary eo zany no amoatsika hevitra anankiray ny hoe ny fahazona ny fiainana mandrakizay dia eo no eo amin'izay fotoana anekenao na andraisanao any Jesoa. Mbola manana 2 minitra kely isika amin'ny fandraisana anjarantsika. Ahoana no ilazanao fa tsy miresaka batisa mihitsy ny filazantsaraka ny ay ve averiko hoe tsy miresaka momba ny batisan'i Jesoa? Ay, fa raha manao fanirahana izy any amin'ny texte fanirahana na Marka na Matthieu izy tsy nanao hoe mandihana ataovy batisa. Ny Jaona moa dia hoe fa any ny ondriko andraso ny ondriko. Aiza misy an'izany? 18 ahoana ilay tena texte voalazao? Ho Jesoa izay tsy hain'ny olona dia hain'Andriamanitra. Eny ary andeha isika hiresaka vetivety ny ankapobeny filazantsaraka ny Lioka, ankoatr'izay efa nambaranareo tao anatin'ny fizarana izay isaoranantsika mpandray anjara, hita hoe me mavitribitrika isika fa indrindray misy efa te hiteny dia misy mbola miteny foana tonton fa tsy titina. Fa misaotra amin'ny fandraisana anjara ry havana. Eo ambany masitsika fitarihan-teny ankapobeny ny filazantsaraka ny Lioka izay milaza ny momba ny mpanoratra ilay hoe sady mpitsabo izy no mpahay tantara. Hitantsika ao koa ireo foto-kevitra mampiavaka ny filazantsara araka ny Lioka, ny fijereny manokana ireo marefo toy ny vehivavy, ny ankizy, ireo natao ankilabao tamin'ny fiarahamonina. Ato amin'ny perikopy manoloanantsika dia eo ny zanaka vavin'ny Jairo 12 taona ankizy, eo ilay vehivavy narary nahirika ny fiarahamonina araka ny fomba jiosy. Dia izay anisan'ny foto-kevitra ao anatin'ny filazantsaraka ny Lioka. Ohatra ny manoloanantsika ny hoe filazantsaraka ny Lioka dia maneho fa Jesoa dia mandray ireo natao ankilabao na nahiriky ny fiarahamonina ary manao zava-dehibe ny ankizy sy ny vehivavy. Raha toa zany isika hanao fikarohana ny hoe ny vehivavy sy ny ankizy ao araka ny Jesoa Kristy dia tsara ny mandray ny filazantsara araka ny Lioka. Raha tamin'ny Alahady ohatra dia notsiponina tao amin'ny Lioka 19 ireo filazana momba ny vehivavy, ny 9:7 ireo vehivavy manakaja, ny amin'ilay namoahana 17, ny amin'ny reniny Jesoa ao amin'ny 9:9, ary ireo anankiroa manandrify antsika ato anatin'ny anjara mofinaina zanak'i Jairo sy ilay vehivavy narary nandritra ny 12 taona. Foto-kevitra anankiray mampiavaka ny filazantsaraka ny Lioka, ny fanaovana ho zava-dehibe ireo natao anjorom-bala, ny vehivavy sy ny ankizy. Ny faharoa dia ny filazana hoe ny famonjena dia tsy mijanona na mikatona ao anatin'ny jiosiany, eo amin'ny jiosiany, fa mivelatra ho an'ny rehetra, natao an'ny jentilisa-koa. Raha tia amin'ny fiainana kristiana dia ny hoe tsy mikatona anatin'ny rindrina efatry ny fiangonana ny famonjena, fa natao an'izao tontolo izao ho an'izay mbola tsy mahalala akory. Ny anjara toeran'ny finoana sy ny vavaka ao amin'ny filazantsaraka ny Lioka, isaky ny mahavita asa anankiray Jesoa dia mivavaka vao mandroso amin'ny asa anankiray indray, dia toraka izany hatrany hatrany. Tena hoe fiainan'i Jesoa ary nitarihan'ny mpianatra ny hoe miasa dia mivavaka aloha, miasa dia mivavaka aloha.
Ny mampiavaka ny texte manoloanantsika amin'ireo voasoratra any akafakafa anatin'ny filazantsara synoptika zany hoe Matthieu sy Marka ny mampiavaka ny filazantsara ka ny Luka asehony ao le hoe nanao fikarohana izy zany hoe raha mamaky ny Matthieu toko 7 araka ny andininy voalaza eo ambanin'ny soramandry isika na ny Marka toko 5 izy aloha dia samy mifangaro ny zanaka vaviny Jairo sy ity fanasitranana ny vehivavy na raha 12 taona ity fa natambany ny filazantsara ka ny Matthieu sy ny Marka izay milaza ny faharetan'ny aretina sy ny aretina nahazo an'ilay vehivavy. Luka zany dia nanambatra ny Marka sy ny Matthieu izay milaza ny faharetana, Matthieu tsy milaza n'ilay aretina fa i Marka sady milaza ny faharetana no milaza ny aretina dia natambatra Luka io izay lay mampiavaka ny filazantsara araka ny Luka zany hoe ny texte ato amin'ny Luka milaza ny amin'ity vehivavy nosirahan'i Jesosy ity dia antsipitsipiriany kokoa, antsipiriany kokoa. Ny foto-kevitra amin'ny ankapobeny dia hoe raha miseho izy io raha tantaraina ao amin'ny Matthieu raha lazain'ny Marka ary tenenina ao amin'ny Luka dia fantatsika fa ny fisian'ny zavatra anankiray teneniny mpanoratra anankitelo dia milaza hoe zavatra tena nanaitra tamin'ny fotoan'andro ny Jesosy Kristy mba tsy tenenana hoe zavatra nisy tamin'ny fotoan'andro ny Jesosy Kristy zava-nitranga marina tamin'ny fotoan'andro ny Jesosy Kristy ary nanaitra nandona ny rehetra ny fahasitranan'ity vehivavy narary nandritra ny 12 taona ity. Toy ny hoe samy milaza ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ny filazantsara efatra, ny 3 synoptika mitovy fijery sy ny filazantsara kanjana dia tena milaza fanamafisana ny trangan-javatra niseho zany. 3 indray milaza ny amin'ity vehivavy nositran'ny tompo ity trangan-javatra niseho tamin'ny fotoana ny Jesosy Kristy tety ambonin'ny tany zany. Jery voambolana vitsivitsy sika, misy voambolana 5 ireo izay ahafahantsika mamoaka hevitra avy amin'ity soratra masina ity. Ny aretina nahazo ny vehivavy lazaina hoe ery amin'ny vodipejy na narary nandehara zay le izy fa eo amin'ny ery amin'ny texte moa dia hoe narary 12 taona izy eny amin'ny vodipejy nandehara zany hoe raha any amin'ny texte fototra no jerentsika ny voasoratra eo dia hoe hémorragie io teny grika anaty fonosany io tsy aretina tsotra zany amin'ny jiosy raha mamaky ny Levitikosy toko 10 isika ny fepetra raisina araka ny lalàna jiosy momba ny vehivavy tratra io aretina io na mandalo ny fatimbolana dia sokajiny vehivavy maloto izy ka tsy afaka mifampikasokasoka mifanerasera mikiarabelona natao anjorom-bala. Ny an'ity vehivavy ity moa dia tena aretina mihitsy tsy hoe aretina andritry ny herintaona fa filazana dia hoe 12 taona. Zay zany dia hoy ny patience ny mpitsambo hoe tenesy zany ve dia ahoana mitombona ve zany ka ny soratra masina tsisy hoe mitombona na tsy mitombona aminao sy ny fahaizanao zany fa zay niaraka an'Andriamanitra. Ny 12 taona koa dia filazana fahafenoana fa zany hoe ny faratampon'ny fanaintainana, ny faratampon'ny ady, ny fetra amin'izay azo isaina. Tena hoe efa feno feno ny fanaintainana, feno ny adi-saina, feno ny fahavoazana ara-tsaina satria olona nailika. Feno ny fotoana nahatsapahana zany fahavoazana mafy zany. Dia eo amin'ny faharoa
ny teny tao am-pony any amin'ny filazantsara araka ny Matio no ahitantsika an'izay. Ny kasika izay midikako hoe nanohina. Raha miteny hoe nanohina atao hoe nakasika vatana, izany hoe rambon'akanjo no hoy ny soratra masina, fa nanohina koa dia nakasika ny fon'ny tompo, ny fietsika nataon'ity vehivavy ity. Ilay somotra viavin-damba dia ao anatin'ny fanamiana ataon'ny mpampianatra manana fahefana. Ino no sotomin'ity vehivavy ity? Izany hoe nino ny fahefana manasitrana tao amin'ny Jesoa ilay vehivavy. Ny teny anakampo izany hoe fo ny fandray nanohina ny Jesoa, fony ny fandray tamin'ny fony Jesoa. Izay zany le dika teny raha sokotsokirina any anatin'ny fototrano ny voambolana. Ary tonga amin'ny 20 hoe aoka ny foko sy ny fanao hiara-mitepo tena iray. Nanatona ilay vehivavy na tsy hitan'i Jesoa azy, ny fony nanaiky nino amin'ny fony inony azona fahamarinana, amin'ny vavana ho anekena azona famonjena. Ny fony ary raha miteny ny soratra masina hoe nanohina, dia nikasika zany dia misy dikany koa hoe nanohina ny tompo. Tsy hoe nikasika fotsiny hoe avy na nikasika ny vatany hoe voatendrim-baka ny vatan'ny tompo, fa tena hoe ny fony mihitsy no voakasika tamin'ny hetsik'ity vehivavy ity. Izay ny anankiray. Ny faharoa, herin'ny voaka. Io le adikatsika amin'ny andavanandro hoe dinamita, tena hoe tsaroan'ny tompo fa nisy hery lehibe, ny dinamita mahavaky vato mihitsy, niala tao amin'ny tenany, tena hoe ny zavatra nesorina tao amin'ny tao rehefa nifankahazo am-po, rehefa nanohina ny fony nyhetsik'ity vehivavy ity. Tsy hitany tsy niteny ny vehivavy, fa hetsika tamin'ny finoana dia tafapaka tao amin'ny Jesoa, ary nahatserovana hoe nisy tomana hery ny tenany. Tena hoe tsy hery kely hoe ohatry nisy nikitiky reraka, fa tena hoe vesatra hery ngezabe izay le hoe dinamite, nahavitana zavatra ngezabe niala tany amin'ny Jesoa. Ny fahatelo dia ny finoana. No finoanao no nahavonjy anao. Ilay tena fahatokiana feno, fahatokiana any Jesoa. Tsisy salasalana, fahatokiana ny fahefan'ilay Jesoa Kristy. Tsy finoana fotsiny hoe finoana dia mino misy Andriamanitra sy ny sisa, fa tena finoana feno fahatokiana nianteritra tanteraka tamin'i Jesoa hoe manasitrana izy. Tena anakapo izy hoe Jesoa sitrano, izay le hoe anakampo ny soratra masina. Nahavonjy dia io ilay hoe tsy famonjena ara-batana fotsiny ka nialan'ny aretina, fa famonjena ara-panahy. Raha ny filazantsara araka amin'ny Marka eny amin'ny famaranana nyity tantara ity, Marka dia manao hoe mandehana soamantsara ary sitrana amin'ny aretinao. Lioka dia manao hoe ny finoanao no nasitrana ery amin'ny vodipejy, nahavonjy anao mandehana soamantsara. Ho an'ny Marka zany dia ny hoe mandehana aloha amin'ny fiadanana, ary mandeha anao dia mandehana amin'ny finoana, sitrana any ianao. Ho an'ny Lioka, sitrana dia mandehana soamantsara. Efa sitrana ianao mialeto, mandehana soamantsara. Misy fahasamihafana kely zany ny filazan'ny Marka sy Lioka raha mijery sika ny Marka 5:1-20 hatramin'ny 7:20. Somary lava io Marka io, fa mifangaro ao foana ny tantaran'ny zanaka vavin'ny Jairo sy satria moa izay ny tantara eto ambany eto, sy ny vehivavy 12 taona. Izay ary ny momba ny voambolana. Voalazan'ny soratra masina hoe ity vehivavy ity dia efa nitsabo-tena traizatraiza nandany vola tamin'ny mpanao fanafody, kanefa tsy nisy nahasitrana azy. Ilay herin'ny tompo, ilay dinamitan'ny tompo no nahasitrana azy.
ny tsisy hery azo ny entirana mihitsy zany teo amin'ny faratampony fanaintena, teo amin'ny faratampony olana, teo amin'ny faratampony fangirifiriana fa Jesosy no nanoloana azy ary nanolotra fanasitranana sy famonjena. Any amin'ny farany moa sika dia misy fanontaniana ifanakalozana hoe ahoana tokoa moa zany rehefa tonga ny fetrany farany ny dokotera, tonga ny fetrany farany ny olona marary, na ny fetrany fanantenany, mbola misy azo antenaina ve? Iny ny Romanina 4 na tsisy anantenana intsony aza dia mbola nanantena ihany izy. Ateraka ireo voambolan'ireo sy izay fitariana nataontsika, inona ary ny foto-kevitra izay azontsika tsoahana avy amin'ity texte ity. Efa retintsika tao anatin'ny toriteny ny alady lasa teo, sasasasany amin'izany. Voalohany, Jesosy loharan'ny fanasitranana marina. Ilay fanasitranana dia tsy fanasitranana ataon'ny mpisabo tsotra ka hoe fanesorana ny fanaintainana, fa fanasitranana tonga amin'ny fanasitranana ny fanahy, ny famonjena. Ary io ilay Jesosy ihany ny mahay an'io. Ilay Jesosy ihany ny mahay an'io ny hoe miala ny aretina ary voavonjy ilay olona. Ny dokotera miala ny aretina, raha tsy manatona ny tompo dia maninona? Very izy. Ny an'i Jesosy miala ny aretina ary voavonjy izy. Izay ilay hoe Jesosy ihany no nahay an'izay. Nandeha tany amin'ny mpitsabo izy tsy voaisotra ny aretina, nandeha tao amin'ny tompo izy niala ny aretina ary mandihana soamatsara, voavonjy izy. Ny faharoa, ny finoana no lalana azahoana ny famonjena. Famonjena, fanasitranana ny vatana sy fanasitranana ny fanahy. Ny fahatelo, ilay vehivavy dia tsy tokony adonotsika araka ny texte fa azo natao hoe nanao akisisika izy niditra tao anatin'ny vahoaka. Mpahafantatry ny tompony fisian'io vehivavy io. Ary vehivavy, inona ny toerana nisy azy tao amin'ny fiarahamonina ankoatran'izay hoe izy vehivavy dia izy efa nailika araka ny Levitikosy 5:12 fa mbola nataon'ny tompo ho zava-dehibe ihany izy. Izay zany ilay Jesosy Kristy ao amin'ny fiangonana, eo amin'ny fiarahamonina, mety misy ny teny hoe inona moa izay za efa ailika ny fiarahamonina, za efa ailika ny fianakaviana, vadiko aza efa manary fa tsisy fanafanatsony ny momba, fa Jesosy mbola mahita ny olona io ihany. Manao akisisika ianao, hitan'ny tompo ianao. Izay ilay foto-kevitra anankiray eto, Jesosy mahita izay efa nailika ary mandray izay efa natao tsinotsinona. Finoana marina dia mitondra fiovana sy fahasahiana. Miafina izy fa avy eo izy dia nanoloana ny tompo ny ankohaka ary voambara hoe nilaza, izay ilay texte, rehefa hitandray vehivavy fa tsy takona azy izy dia nangovitra izy ka nankeo aminy sady ny ankohaka teo anatrehany. Laza zany hoe lasa teo anoloany ny ankohaka teo anatrehany. Ary inona ny tohiny ho an'ny manodidina? Nanambara teo anatrehany vahoaka rehetra izay antony nanendreny azy sy izay nahasitranany niaraka tamin'izay. Ilay avy ao aoriana lasa nankeo aloha ary niseho teo anatrehany vahoaka nijoro ho vavolombelona. Tsy miafinafina intsony. Ny fahadimy, ny famonjena dia miteraka fiadanana ho an'ny voavonjy. Fiadanana dia ny hoe ny fifandraisanao tsara amin'Andriamanitra, ny fifandraisanao tsara amin'ny mpiarabelona, fiainana ao anatin'ny fandriampahalemana, fiainana ao anatin'ny fitoniana. Izany ny vokatry ny fiaonana tamin'i Jesosy, tamin'ny finoana, ilay teny tao am-po, ny fankazo nandona ny fon'ny tompo nanohina azy dia niteraka famonjena, fiadanana, fifandraisana lavorary.
izay le hoe sady niverina teo amin'ny vahoaka izy tamin'ny fiarahamonina no tafaverina teo anatrehan'ny tompo, ny ankohaka teo anatrehan'ny tompo ary niseho teo anatrehan'ny vahoaka. Tsara fifandraisana tamin'Andriamanitra, tsara fifandraisana tamin'ny olona. Ho fampiarana ary dia ireto. Manana izay atao hoe fahalalana isika, nomen'ny tompo dokotera isika hitsabo dokotera manodidina antsika, fa tsy antehatra amin'izany isika. Ahatsiaro mandrakariva ary ahatsiaro voalohany indrindra fa misy Jesosy Kristy izay mahavita mihoatra ny eritreretintsika, ilay famonjena hiazakazahana, ilay fanasitranana ny fanahy hidodododoana. Ny atao hoe vitan'ny dokotera ny mety manasitrana anao amin'ny fanafody 3 andro amin'ny fanarahana fitsaboana ela, fa ny ataon'i Jesosy kosa dia ny fanasitranana ny fanahinao. Ary io arak'ilay voalazana namantsika teo, eo no eo, ny tsy hitenenanao no ela, ny tsy hibebahanao no ela, fa sitran'ny tompo amin'ny fahotanao ianao, amin'ny eloka vitanao ianao. Zay dia zavatra ngeza be zay ry havana, fa tsy hoe le fahotana mibebahako zany hoy ny tompo hoe miandry 3 andro aloha, na ny fahotana mibebahako ny tompo hoe alao amin'ny herintaona ianao voavela eloka. Eo no eo ny famonjen'ny tompo, eo no eo ny fanasitranan'ny tompo. Na ny faratampon'ny eloka vitanao nandritra ny 12 taona ve, na hoe fa feno mihitsy, tsia eo no eo zany. Zay le hoe tsy hain'ny olona fa hain'Andriamanitra. Ny anankiray dia tena hoe manatona ny Jesosy amin'ny finoana. Vavaka anakampo araka ny filazantsara ao amin'ny Matio, nataony'ity vehivavy ity nansomotra viavin-damba niany aza ny voankasiko dia ho sitrana tao anatiny tao. Izay no hoe tsy ny fatra ny vavaka na ny fetra ny vavaka hoe 10 minitra, 10 minitra, adiny iray. Tompo dia nampianatra antsika hoe hiara-miary tory aminy ora iray hiadiana amin'ny fakapanahy, fa ny ahalehibe ny finoana, ny lanja ny finoana nataona antsika ny tompo dia misy heviny eo anatrehan'i Jesosy. Ahoana koa ny hoy Jesosy, na manana finoana ohatry ny voatsinapy azy ianareo, ka hiteny amin'ny tendrombohitra io amin'ny zavatra goavana ao anatrehan'ny finoana izay anananao dia misy lanjany amin'ny tompo zay. Ilay vavaka amin'ny finoana hiatrehana zavatra goavana dia tsy misy hoe finoana be ohatran'izany. Izay finoana kely ohatran'iny koa ve tsy mahavita fa atao ohatran'izay. Fa ny finoana ny zava-dehibe amin'ny fanatonantsika ny tompo. Anohina ny tompo ny finoanao manatona azy. Amin'ny finoana, inona no miteraka finoana? Toriteny. Inona ny toriteny? Avy amin'ny tenin'ny Kristy izany hoe rehefa nahazo ny fahalalana ny soratra masina isika dia tonga amin'ny finoana ary manatanteraka asa. Asany io nataon'ilay vehivavy ny sisika nanatona ny Jesosy io vokatry ny fahalalana fa misy Jesosy manasitrana dia tonga ny finoany ary nanatona izy. Fa tsy hoe niandrin'i Jesosy tany anjorom-balatany izy. Aza miafina rehefa mahazo fitahiana. Ahoana io? Le 7:7 io tena misy eo anatrehan'ny tompo ary mijoroa vavolombelona. Manaova ny asa fanompona. Fa tsy hoe nahazo famonjena avy amin'ny tompo dia zasy ny tompo ihany fampisakambina eny zahay. Fa tena hoe manompo ny tompo mijoroa vavolombelona. Fanerasera ampiarabelona aminao mba ilazanao ny hatsaran'ilay ny antso anao niala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Azafenina izay efa nataon'ny tompo taminao. Izy perikopa sasany Jesosy manao hoe azalazalazaina aloha. Dia inona nataon'ilay olona? Lasa ny lazalaza dia inona ny vokany?
tamin'izay fotoan'izay nanentsika ny Jesosy ny olona hitorabaty, nitsaoka Jesosy. Misy antony zany rehefa mba Jesosy miteny hoe aza tenitenenina aloha. Fa ato amin'ity perikopy ity ilay vehivavy dia tonga nijoro teo anatrehan'ny vahoaka nanambara ny zavatra nataony tompo taminy niaraka tamin'izay. Fampaharezana ho antsika koa ao anatin'izao dia ny hoe tsy very eo anatrehan'ny tompo ny anaranao, na misy manilika azy ianao, na tsy rarahin'ny olona ntsony la ny aiky ny dokotera miandry zany dia azadinoina fa tsaroan'ny tompo ianao, tsaroan'ny tompo ny anaranao. Rehefa manatona ny tompo ianao dia aza hoe hitady fanasitranana fotsiny satria marary, fa ny tompo tsy nanome vahaolana tapany nitory teny tamin'ny alahady, fa nanome vahaolana mihoatra n'izay eritreretinao. Ny feno no nomeny, fahasitranana ara-batana fialan'ny aretina ary fahasitranana ara-panahy famonjena indrindra koa. Fiainana vaovao mihitsy lasa miditra any amin'ny fiarahamonina ilay vehivavy rehefa sitrana. Ity ariavana ny fanontaniana amin'izao vanim-potoana irahantsika miain'izao, inona no mety manakana antsika? Tsy anatona ny Jesosy, io moa ilay voambolana hoe manendrina mikasika ny somotra avy avy namany, manatona ny Jesosy amin'ny finoana. Sedra-piainana ka tsy ny sedra-piainana mihitsy ve zany ny anatonana ity, tsy ny sedraina nandritra ny 12 taona izy mbola nanatona, fa ao anatin'ny sedra dia maninona? Ie. Ino moa zany raha izany zany hoe mandray anjara ao anatin'izao fiarahamandinika izao, ny sakana aloha dia tsy finoana. Inona no mahatonga antsika tsy anatona ny Jesosy amin'ny finoana satria marary, satria vesaran'ny olona, satria zao dia tsy finoana. Hoe goavana loatra, tendrombohitra be ny manakana antsika, olana angeza be ny manona antsika, tonga dia latsaka ny finoantsika. Tsy izay? Tena very ny finoantsika, very miaraka amin'izay ny fanantenana. Hoe tena mbola sitrany Jesosy ve zahay? Efa nidingana farany amin'ilay aretina tsy azo sitraniny ity, tena mbola ho sitrana ve ahy? Ity soratra masina ity dia mampiakatra ny doziny finoana sa mampiakatra ny finoana latsaka ambany dia ambany manoloana ny fahafenon'ny olana izay sedratsika mpino. Averina foana hoe fahafenona, eritreretina hoe tonga eo amin'ny faratampony izany fanahitainako izany, na aretin'nify azy, tonga eo amin'ny faratampony zany olako izany, ilay 12 io. Fa inona ny zavatra mitranga? Io Jesosy. Dia tenin'Andriamanitra io ry havana. Ahoana hoy ny soratra masina? Tongava aminao arak'izay inonao. Fandraindray tokoa isika rehefa tena mahery vaika ny sedra, tena tsy tanty ny fanaintainana, dia miraraka ny finoana. Isy fijoroana ny vavolombelon'ny tanora anankiray izay, tao anatin'ny fatoran'ny zava-mahadomelina izy, dia nentana tany amin'ny toby. Rehefa ohatr'ireny moa ho antsika siantifika, rehefa tapitra ilay herin'ny zava-mahadomelina dia maninona ilay olona? Tena malemy, samy manana ny kriziny, manaintaina sy ny sisa, fa mitoron'ny namana hevitra ho izay ndana makany amin'ny trano firaketana. Dia nakany Jesosy trano fa tsy zakako tsony izao mahazo azao, fa nivoaka tao izy tsy niverina tamiko tsony ilay krizy, fa afaka izy. Takizay, fa fomba hafa indray, tsy natory indray ao izy nandritra ny 3 alina tena reraka. Dia ohatran'ny naombo izy le nakary amin'ilay trano dia niverina tany indray. Fa noho ny avy eo tsy hoe akory hoe iny fa tonga dia niesina natory, fa mipetrapetraka eo izy dia miresaka ilay olona mitovy aretina tamiko, dia miteny hoe ninana ny reto fanafody reto dia mba natory.
dia hoy aho hoe mba omeo amin'izany fanafody zany a satria tany amin'ny tobony hitsabonina azy zany dia nanome karazany fanafody io ny dokotera hoe hitranga aminao tsy fahitana tory a fa ity no hoaninao fa tsy nahita ilay fianakaviana tsy nahita n'io fanafody io dia nandre aho izy hoe mihinana zany ilay olona mba omeo amin'izany a dia nomeny aho izy dia natory soamantsara zany hoe zay indray zany ilay endriky ny valim-bavaka avy amin'ny tompo tsy hoe tonga dia natory ny esina avy trany vao nivoaka n'ilay trano ny vavahana fa nisy olana ampiasain'ny tompo a atanteraka valim-bavaka ho an'ilay zanaky ny fiangonana izay le fomba n'Andriamanitra ny iverenana dia ny hoe lehibe indraindray ny finoana tena tsy zaka ny fanaintainana ny adi-tsaina dia miraraka lehibe ny aretina ngeza ny fanaintainana tsy zaka ny adi-tsaina dia latsaka be ny finoana na tonga tsisy mihitsy fa ity soratra masiny ity zany karazana fijoroana vavolombelona zany dia manambara amintsika fa tena mbola miasa ny tompo. Tamin'ny fidirana faharoa nisy tapany fampianarana ny fiangonana ny hoe aza atao amboletra nefa ny fanasitranana ataon'i Jesosy. Tendro anankiroa mifanipaka ny hevitra misy mifanipaka anankiroa hiarahantsika amin'izao fotoana izao. Ny voalohany dia ny hoe tsy mino fanasitranana tsony. Ny faharoa dia ny hoe manasitrana ny tompo ary izingizinina zany. Mampahomby ny tompo izingizinina zany. Hatreo ihany tsisy an'ilay tapany faharoa hoe mandihana soamantsara. Fa ny fampianarana ara-baiboly manasitrana ny tompo tsy miova izy ho maro sy anio ary koa mandrakizay fa manapaka amin'ny sitrapony sy ny fahefan'ny tompo. Tsy satria hoe mpitandrina ilay olona dia tsy maintsy sitrana izy mialeo fa mety lalana hitondrana amin'ilay tsy misy fanaintainana sy ranomasintsony iny aretiny iny. Nasika ilay farany dia ny famonjena ilay tena fanasitranana tanteraka. Ka mba tsy ho voafitaka isika no hoe amin'ny ilany anankiray tsy manasitrana tsony ny tompo vao amin'izao vanim-potoana iainantsika izao zany fijoroana vavolombelona ataony olona anankiray zany hoe niditra tao amin'ny trano firaketana izy dia nivavaka nivoaka tao izy lasa tsy niverina tsony mandraka ankehitriny ny kriziny. Mbola manasitrana zany ny tompo fa tsy azontsika terena hiditra ao amin'izay fanasitranana izay izy fa avelao izy andeha amin'ny fahefany sy ny sitrapony. Ny anjaranao dia ny matoky ny fitondrany na ho amin'ny lalan'ny fodimandry ilay aretina ho any amin'ny tany ho any amin'ny tsisy fanaintainana sy fahafatesana na ranomaso intsony na ho amin'ny fahasitranana mbola hitoeranao amin'ny mpiarabelona ka hijoroanao ho vavolombelona. Dia izany ilay fomba n'Andriamanitra ry havana. Inona koa ilay sakany teo aloha zany hoe tsy finoana. Lasa any amin'ilay tendro anankiray zany sika hoe tsy manasitrana izany intsony ny tompo. Misy olona lasa any amin'iny fiheveran'iny fa tsy izay. Tsy miova ny tompo maly sy anio ary mandrakizay. Inona koa ny sakany? Fifantohana amin'ny vahaolana omen'ny olona. Ny ankamaroan'ny malagasy na aiza na aiza rehefa tena sarotra ny fitsaboana dia inona ny virus miditra amin'izay? Nasin'olona io. Ndao ary fa ary mahay. Dia eo koa moa ny fahasarotana sy ny fahalafosan'ny vidin'ny fitsaboana dia aleo makary nefa mahihatra ihany no lany be avy eo ary indrindra sanatria very fanahy. Azonareo ve? Dia tahaka izay zany anangatanana ny namantsika. Ento? Azagaga raha tsy mazava aminao ilay izy. Azagaga raha tsy mazava ilay izy satria isika dia miaraka amin'ny soratra masina. Tsy afaka hamaly any tonton azafady fa henon'ny olona any amin'ny tambazotra. Tsy afaka hamaly ny ray aman-dreny aho hoe nanambady izy aizy raha lehilahy voalazan'ny soratra masina raha vehivavy na ny anarany aza
tsy nitononona dia mijanona eo amin'ny soratra masina itsika. Raha ohatra hikaroka isika hoe voalazany amin'ny Matthieu ve voalazany amin'ny Marka ve ny momba azy ara-ankonana dia afaka nikaroka isika fa izay ny soratra masina. Tsy afaka amorona hoe dia nahazoazo taona izy efa ohatrohatran'izay izy mbola nanao hémorragie ihany izy. Ny anankiray moa zany inona laza tokoa dia tena narary mafy ny kristiana Christ de cross iza sesy moa zay le film tiana lazaina sadidiko le anarana nanambady Jesosy sy ny sisa fa iny zany dia andry zareo mpanao horonan-tsary mba te halafo izy mba te horetany ren-danitra izy fa fantatsika fa zay tsy voalazany soratra masina dia avelao an'izay anoratsoratra azy. Misy ny atao hoe apôkrify izay milaza ohatra ny fahazazany Jesoa, ny epistily nosoratany Tomasy sy ny sisa fa matoa izy tafiditra tao anaty ny atao hoe kanona moa zany dia ohatrany hoe le refy hoe ampity mba inotsika. Ny tanjon'ny soratra masina dia ny hinoana fa tsy ny lafiny siantifika na ny lafiny hoe trangan-javatra tahaka izany fa ampy inotsika. Hoy ny filazantsara kanjaona hoe maro ny zavatra nataon'i Jesoa raha voasoratra zany na izao tontolo izao ara tsy antonona ny boky. Izany hoe natao ampy mba hampino antsika ampiorina ny finoantsika izay voalaza hatrany amin'ny manomboka any amin'ny Genesisy hatrany amin'ny Apokalipsy. Dia tsy manitatra isika nanambady ve vehivavy io nahazoazo taona ve izy nanomboka firy taona marina ny tena voany io aretiny io izy fa ny avantsika zany dia déformation professionnelle mahazo azy satria raha misy vehivavy na 12 taona zao eo anoloan'izy io dia adiadiny hoe ahoana sy ahoana manambady ve ianao anona ve sa ahoana dokotera dia zany no tonga ao an-tsainy ho izy satria zay no mety fahazarana amin'ny asa tsy hoe tsy ho metsiny fa tsara ny fandraisana anjara fa rehefa mandinika ny soratra masina sika dia mikirakira ny soratra masina ahafana manazava ny soratra masina. Zay moa zany ny antsika ny hoe ny soratra masina ihany no manazava ny soratra masina eo ambany ny asan'ny fanahy masina. Inona koa ny sakana? Ny feon'ny fiarahamonina ny tenako mihitsy no tsy mino mila miala amin'izany tsy finoana izany sika fa tadie hoe tsy miovy Jesoa saingy miasa ny fahefany izy sy ny sitrapony tsy azontsika didiny izy. Ny atao hoe amin'ny karazan'ny fiangonana misy atsika dia anisan'ny nampangina ny fahafantaran'ny olona any Jesoa manasitrana ny tsy fisiny ny fijoroana vavolombelona ampabe maso. Hoe nivavaka dia niaraka tamin'izay nitsahatra ary tsy nivelona ntsony ny kriziko. Azonareo ve misy zany ao amin'ny sampana fifoazana no misy zay isika izay manatrika ny sampana fifoazana ny talata na ny zoma eto indraindray dia variana ry havana hoe efa tsy nanao ninona tamin'izay nanatrika ary ve ny tompo no tsisy fijoroana vavolombelona tahaka izany azo lazaina. Indraindray ary dia tsika ao amin'ny sampana fifoazana mita hoe fa mpiandriandry eo sika dia ny mpiandry ihany ny tsangana eo tsy nanao ninona taminao mihitsy ve ny tompo fa ireny dia mampitombo finoana. Antsoina olona anankitelo hijoro vavolombelona na mamaky soratra masina na hivavaka. Tena mahalana ny ahitana hoe nisy nijoro vavolombelona fa nanao zavatra tamin'ny tompo. Tahaka nyity vehivavy teo amin'ny 7:7 nijoro teo anatrehany vahoaka rehetra izay antony nanendreny azy sy izay nahasitranany niaraka tamin'izay. Mbola ilainy reny ry havana sy tsao sy ilainga foronina na sinema foroporon'ny olona sasany mivohy ny fanasitranana fa tena hoe ianao ny aina n'ilay izy mihitsy.
etadidinareo zany hoe mpitondra fivavahana amin'ny fikambana-pivavahana milaza hoe maty ny mpitondra fivavahany dia andrasana afaka 3 andro hitsangana. Nalaza zany fa inona la izy rehefa nataony famitorana aina sina karazam-panafody ny etretina hoe afaka 3 andro io matsiaro tena tsy miverina ny aina. Za moa zany tatoato fa tsy hoe hijanona amin'izay tsy hijanona amin'le zavatra nataoko izay fa tatoato dia niezaka nitadiny hoe fa karazana inona daholo ka ny fampianarana izay mipoitra any ivelany ny fiangonana izay misy antsika. Anankiray izay hitako dia hoe vehivavy hoe mitondra voka dia tsy normal ny fipetraka ny zaza ao am-boka fa raha ohatra izy ka ho teraka dia ny fitombena no andeha aloha. Inona moa zany ny filazana izy dia le olona zany tsy haiko tsony izy na mpitondra fivavahana izy nena fa manao tabliana dokotera izy dia hoy izy hoe aiza hoe ny akao dia miodina dia iny fa manomboka mitsirara le madama dia misy mananty azy avy ao aoriana miodina fa raha tsy anatsiaro tena raha matody avy eo verana tsiaro tena. Inona ny zavatra saronao tao ohatra ny zavatra niodikodina be tao akibo ohatr'izay le izy dia zay izy vao miteny manipikely teny hoe Jesosy point janona teo. Zany karazan-javatra any izy jerenao tena hoe zohinao la izy tena hoe misy any amin'ny fiarahamonina any zay tena mampivara-ontsana ry havana. Karazan-javatra tahaka izany zany no soroana tsy mandinika any amin'ilay vehivavy na raha 12 taona fotsiny sika raha mandinika any amin'ny hoe Jesoa sy ny fanasitranana fa mandinika ny momban'izany ao amin'ny baiboly manontolo. Zay ny atsika ahafahana mamoaka hevitra hoe tsy miovy Jesoa fa mbola manana fahefana manasitrana izy amaly an'io ary mandrakizay fa tsy azontsika terena hiditra ao anatin'izay sitrapontsika izy fa velao izy asa malalaka amin'ny sitrapony sy ny fahefany arak'ilay vavaka izay modely koa tao Getsemaneny hoe aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Zava-dehibe dia ilay fanasitranana fototra dia ilay famonjena ny fanahy izay tsy adikevitra tokoa fa sitran'ny tompo anao ny mampanotanao. Hatreo ary somary nioatra kely ny fotoanantsika misaotra ny tompo sika misaotra antsika koa ny amin'ny fandraisana anjara isaorana ny sampanela kristiana ny vita fiofana sy ny katekista mpitory-teny ary ny tsanta izay tonga teto. Tompo misaotra noho ny fotoana nahafahanay nandinika ny soratra masina mba tsy ho very amin'ny fahalalahana izao tontolo izao izahay raha mandinika ny teninao fa ho tarihanao amin'ny fanahy masina ary andinika izany amin'ny faharetana ahatonga anay hanana faharesen-dahatra araka ny sitraponao Andriamanitra. Misaotra fa Andriamanitra tsy miova ianao ary mpandresy ny olana ny aretina ny zava-manahirana rehetra nasehonao tao amin'i Jesosy Kristy izany raha ny asa tetỳ amin'izao tontolo izao izy mbola nasehonao indrindra tao amin'i Jesosy Kristy rehefa nandresy ny fahafatesana izy ka nitsangana tamin'ny maty. Azavelanao isalasalany amin'ny herinao izahay atao feno fahatokilany amin'ny fitondranao ny fiainanay hanapaka amin'ny sitraponao eo amin'ny mombanay rehetra ny ianao. Atolotra aonao ty tontolo andro ity amin'ny asa aman-draharaha amin'ny fianarana amin'ny fikarakarana samihafa. Atolotra aonao ny fiainanay manontolo izay mety fanaintainana manafika ny nofinay ankehitriny izay mety vesatra ao an-tsainay ny manahirana anay ara-panahy ny fatorany fahotana mety mbola mangejanay manafahanay ry tompo ary vonjeo izahay fa tsy mahavonjy teny ny fanahinay dia sitrano mba ho tonononao aminay koa ny teninao tamin'ilay jiolahy anankiray teo amin'ny hazo fijaliana tsy angatakandro ianao fa iaonao aminao amin'ny fiadanana izahay iaonao aminao eny amin'ny fiarahamonina izahay. Andriamanitro ho tsaronao ireo any amin'ny toeram-pitsaboana ireo manaraka fitsaboana
any amin'ny tokantrano, ireo mety niaran-doza eny an-dalana, dia atonina ny anaranao izy ireny ary anohina ny fonao Jesoa hitondranao fahasitranana amin'ny herinao mahagaga. Vavaka aminao izay ho an'ireo voafonja sy ny raharaham-pitsarana rehetra. Ianao izay efa nanamarina ny olomeloka no hanamarina izay mibebaka marina, mbola hampahery ireo voapanga ao anatin'ny tsirariny ary hanome fahendrena ireo mpitsara mahefa rehetra. Mivavaka aminao izahay Tompo ho an'ny firenenay, ho an'ny fiangonanao, ary atambatra izao vavaka izao amin'ny ampianarin' Jesoa manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ny anaranao, ho tonga ny ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay anio ny anina sahaza ao anay, ary mamela ny heloka hitahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa tanteraka aminareo ny tsodrantolonina amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no ny fahalalana rehetra, hiaro ny tenanareo sy ny anareo, ary ny fanahinareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin'i Jesoa Kristy Tompontsika. Mandihana, mpandresy ny Tompo Andriamanitra ao. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.